Finaritry valindray miona amintsika tsirairay avy arabaina itsika velonaina somatsara afaka tafaraketry indray amin'izao fotoana izao afaka ifampizarana eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra indray isika afaka mifampahery afaka mifanolotanana afaka mifampatsiahy afaka mifaneho fitiavana izay tsy inona no anton'izao fiarahantsika izao dia mifanolotra fitiavana ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Arabaiko ianao satria nitovitsika samy nomen'Andriamanitra fiainana dia samy nomena fotoana ihany koa handre ny afatra eto amin'izao fotoana izao. Tononoko anapaka ao amin'ny tokantrano izay misy ianao sy ao amin'ny fonao izay miaina amin'izao fotoana izao ny fiadanan'i Kristy izay tokony eno anapaka izay tokony eno anjaka ataovy amenina dia tanteraka izany. Haleloia. Indry havana amin'ny fifaliana sy amin'ny fanetretenako lehibe indray no hitongavana amintsika tsirairay avy nanekeko ny tompo indray ho fitaovana ho fantsana hitondra ny teniny ho amintsika tsirairay avy. Mialohany hidirako amin'izay tenina izay afatra iarahantsika mifampizara izay raha sitraka ao dia andaontsika hiaraka hivavaka aloha satria tsisy nina azoko atao eto ary tsisy nina ho fantatrao raha tsy Andriamanitra no miresaka antsika noho izany alohaloha apetraka antsika aminy ny fotoana indrindraindrindra fa ity afatra izay fampizarana ity izany. Vavaka tsika dia tiako mba anokatra ny vavanao ianao dia izaho koa hivavaka dia nitombavaka koa ny tenako ary nda vavaka tsika ary. Haleloia. Ray masina tsara indrindra rainay rehetra amin'ny anarany Jesosy ianao misaotra anao tompony amin'ny fotoana izay azonay indray amin'izao fotoana izao ahafahana indray andre ny feonao feon'ilay mpiandrondry tsara. Jesosy misaotra fa mahazo tombontsoa lehibe indray ny tsirairay avy izay nomenao sofina androany afaka handreny amin'ny teny dia afaka handreny afatra dia afaka ho ahitsy dia afaka ho ampatsehivina afaka homena fampaherezana indray izay androany tena hoe tombony ho anay velona tokoa ny androany ny miaina. Misaotra zahay tompo ary amin'izao fotoana izao dia tianay raha mba hiresaka aminay indray ny fanahinao satria izy no mpampita hafatra. Izy no mahay mitondra ny teny any amin'ny retsim-pandrenesana rehetra noho izany ilaiko dia ilaiko ny fanahinao Jehovandriamanitra ho namako eto amin'izao fotoana izao. Tenako mahafantsina azy fitaovana dia toy ny koriana ny teny fotsiny fa fanamasina no hiteny sy apiditra n'ilay feo ao amin'ny sofiny tsirairay avy izay tsy marenina fa mandre tsara Andriamanitra. Mitenena ianao fa vonika andreanao izahay na ny tenako no mizara na ny rehetra omenao fahafahana miaino aoka tsisy hiala-maina fa mba hisitraka an'izay tianao ho lazaina aminay indray. Mitenena tompo fa indreto izahay vonina ny andreanao. Haleloia. Amin'ny anaran'i Jesosy no izarana izao afatra izao. Amen. Amen. Indry havana fantatro fa tiantsika no miaino ten'Andriamanitra ary tsika koa tsy mety reraka ny miaino izy koa tsy reraka ny mampiasa olona hiresaka amintsika. Ho antsika rehetra ato amin'ny groupe sy any amin'ny ato amin'ny page ny YouTube dia indrindra ho an'izay tena maharaka n'ilay fandehany fotoana rehetra ato isam-bolana dia mahafantatra fa ny temantsika ato anatin'ity volana dia ny momba ny hoe fandresena. Efa hitantsika ny fanesesy atao ny partie 1, partie 2 sy hatramin'ny 4 ny tenin'ny fandresena momba fandresena ary toy miverimberina daholo ilay teny satria vao miresaka fandresentsika dia misy zavatra mampientanentana izay ao anatin'ny fo ao hoe ay tena ho mpandresy azy any. Vao miresaka an'izay tsika dia misy karazana fanantenana fa hipoitra fotoana fohy izany hoe tsy ho ela
zany rehefa maheno an'izany tsika ary izay tokoa nefa no hisy satria mety hoe iainantsika sy ianao ny andavanandro ny fiainana fa ao koa le tena fandresena mezimezina dia ninona ny fahatongavan'i Jesosy izany. Noho izany andao entanentantsika olona misy fanantenana zany mentanentana ary tena hoe ohatrany hoe misy fifaliana foana eo amin'ny fiainana satria olona nampandresena izy dia olona ho mpandresy mandrakizay. Amen. Izany ry havana no tiany Tompo ifampaharizantsika androany toy ny hoe mamarana an'izay tema zay moa zany ny tenako eto amin'izao fotoana izao ny ten'Andriamanitra izay nanatsoahana an'ilay tema hoe fandresena dia ny bokin'ny Estera izany. Bokin'ny Estera izay vao mamaky an'izany bokin'ny Estera zany sika tsirairay avy izay efa-mpandinika baiboly dia avy dia mahalala an'izany tantara zany. Vehivavy nijoro, vehivavy niady ary rehefa niady nijoro dia nivoaka mpandresy. Dia izaho sy ianao na ianao lehilahy maheno indrindra fa ny vehivavy dia isika sy ianao afaka hiady dia afaka hijoro dia afaka tsy maintsy ho mpandresy. Zao Estera dia olombelona tahaka dia tahaka anao ihany koa fa maninona no sanjoro ary tsy natao maty mihitsy satria Andriamanitra dia mampiavaka ny olony foana ao anatin'ny fiainana. Sika sy ianao koa nge nataon'Andriamanitra niavaka amin'izao fiainana iainantsika izao ary izao ara sika sy ianao mahalala zany sitrapony tenin'Andriamanitra zany asika ka sika sy ianao koa dia afaka maka ny toerany Estera ny amin'izay fandresena zay. Andao ny somary mba hojerevantsika ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny baiboly raha mety ianao sokafo amin'ny baibolinao ao amin'ny bokin'ny Estera no jerevantsika satria taony nakana nyity teny ny fandresena tato anatin'ity volana ity dia io ihany no hamarana antsika azy. Jerevy ny baiboly ao amin'ny bokin'ny Estera toko fahasivy dia eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo na kely amin'ny faharoa amby roapolo satria eo no angalantsika an'ilay teny fa ny tena marina dia ianao no mena fafahana mihitsy malalako andrehetra ny famakiana baiboly fa keo hatramin'ny voalohany bokin'ny Estera dia farano hatramin'ny farany mihitsy fa tena mahafinaritra tsy lava avy tsy dia lava be ny toko misy amin'ny bokin'ny Estera azonao iainana tsara dia fakina tsara amin'ny fomba malalaka hitanao fa be dia be ny zavatra ampahery ianao ao anatiny. Eny ary eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo fotsiny no raisitsika aloha ozy ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ireo manko no andro nahafahan'ny Jiosy tamin'ny fahavalony ary io no volana nampodiany ny alahelony ho fifaliana. Wow! Sy ny fisaonana ho fikoranana. Haleluya! Dia hataony ho andro fanasana sy firavoravoana ireo andro ireo ka ifanaterana fanomezana sy hafoizana zavatra ho an'ny mahanitra. Haleluya! Amen. Atao amin'ny baiboly DM no mamaky baiboly ho anao izay mety somary variana kely fisoko kely foana rehefa mamaky baiboly hoe atao amin'ny baiboly DM no mamaky. Araka ny vakitsika teo raha ohatra moa zao ianao mamaky hatrany amin'ny voalohany dia mba tonga ato amin'ny 22 ianao zany amin'ny toko fahasivy dia mba hitanao io teny io dia mba tsy mandray tendrony ianao amin'izay teny fakina teo zay zany. Hitantsika fa misy karazana zavatra saika ny anjady tamin'ny Jiosy tamin'izany fotoana zany satria hamana izay nitetika ny andrava sy hanapotika ny tantaran'ny Jiosy teo amin'ny fiainany fa nivadika ny tantara, nisombadika ny tantara dia izy ho vakitsika amin'io andininy faharoa amby roapolo hoe lasa nivadika hafaliana indray ilay alahelo, hivadika korana indray ilay saika fisaonana be. Ary jereo fa ravoravoana lasa nivadika asambarana ho an'ny mponiny Jiosy ray manontolo ny zavatra saika ho loza nitranga tamin'izy ireo. Dia jereo anie fa lasa nisy hoe fanasana fety faharavoravoana, nisy fifanaterana fifanomezana, nisy fitsinjovana ny sakirana sy ny mahantra satria nisy karazan-javatra izay nahandresen'izy ireo tao anatiny. Any ka mampiseho ny hafalipo, mampiseho an'izany hoe fandresena zany izy ireo. Tamin'ny olona ray na roa izay nijoro na tonga an'izany ry havako dia tsy iza fa
Estera sy ny tonton an'izany isika sianao rehefa mijoro eny fa mijoro nohony amin'ny ankonana misy ady lalovany fa rehefa mijoro sika mameno banka misy fandresena tsy maintsy raisika eo mivadika fifaliana mivadika fiderana sy fanomezana voninahitra an'Andriamanitra iny zavatra saika antranga iny to dia raisinao ao amin'ny fiainanao andavanandro izay amen. Raha miresaka an'io boky Estera sika dia any amin'ny famparany any ary dia tena hoe nafinaritra ny fiainan'izy ireo lasa fiadanana ao an'ny jiosy rehetra ny miaina lasa tsisy olona afaka mikitikitika an'izy ireo tsony lasa nanjaka izy ireo lasa sambatra izy ireo ry havako isa no anao izay mihena amin'izao fotoana izao aloha sika sanao mety somareo misy zavatra maro lalovantsika eto amin'ny fiainana fa ho avy ange ny fotoana sara ny fahatongavan'i Jesosy rehefa ho avy izay fotoana izay dia ahasambarana sy fiadanana ange ny ainatsika sianao hoe nandresy amin'izay avy eo fa atreto aloha sika sianao dia ety amin'ity taninady ity fa zao ry havana raha miteny hoe ady sika dia tsy maintsy eo ambadika ny ady ny fandresena isika sianao zao eto an-taninady ety sika eo misy karazana ady maro be lalovany olombelona eto zany zao raha tany saina aminao voaboasana aminao dia nasofinao raha leo satria fa betsaka loatra le izy fa zao ry havana ny miaraka amin'i Jesosy hafa mihitsy ny fandresenao bataina zavatra hita nefa Jesosy mampiditra antsika ao anatin'ny ady mba hanehoana ny voninahiny sy ahitanao ny fandresenao amin'ny ady izay mety nolalovanao. Raha vao miresaka fandresena sika be da be ny lehilahy sy ny vehivavin'Andriamanitra ato anaty baiboly feno fandresena daholo ny voan'izy ireo tao izy sika miresaka ny Estera fa miresaka koa sika raha vao miteny hoe ady zao sika dia avy zany dia ao amin'ny saina dia hoe Goliata ny miady iny moa zao no tena niariary be tena niady fa zay fazy tamin'ny Goliata i Davida dia ohatrany hoe tonga dia izay foana fa zao mety aviliko kely ny sainao hoe tsy Davida ihany no niady tamin'ny Goliata tao koa nge niady ny Daniely tany andafaka ny liony Daniela fanadresy tao koa nge ny tantaran'ny Sadraka sy Mesaka ry Abednego fanadresy izy ireo hitantsika be da be zany ny voalaza atao amin'ny baiboly fa nivoaka mpandresy avokoa rehefa nanino rehefa miaraka amin'i Jesosy rehefa miaraka amin'i Jesosy ny fiarahana amin'i Jesosy ihany nahazahoana antoka fa ho mpandresitsika andao ary averiko kely any amin'ny Davida ny saitsika hoe fa maninona moa Davida ny nandresika na ny position sy ny vatany ara dia olona kely dia fa maninona ny nandresy satria nanana an'i Jesosy tao anatiny izy niaraka tamin'i Jehovahandriamanitra izy ry havana dia izay nahatonga azy nibata fandresena teo amin'ny ady izay nataony raha ny tantaran'i Davida moa resantsika dia tena tsy vita ity vokaly ity tsy vita ity toriteny ity fa satria tena maro be mandra-pitonga n'izy ho tonga mpanjaka dia niady foana i Davida tsika sianao koa mandra-pitonga ny fotoana fetra ny ahatongavan'i Jesosy dia niady foana ary io dia tsy maintsy ady foana amin'ny fiainana tsisy olona afabela zany tsisy olona bata fandresena maimaipoan'izany raha tsy miady ekena ny ten'Andriamanitra efa nilaza ato amin'ny baiboly ihany misy an'ilay teny any amin'ny bokin'ny Romanina izay efa niverimberina tato anatin'ny pazitsika ny mahakasika ny teny ity fa miresaka fandresentsika dia tsy manina mihitsy ary mahatsara antsika ny teny miverina ozy izy ny teny amin'ny bokin'ny Romanina toko 7:7-telopolo ato amin'ny baiboly DM ozy ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe amin'izany rehetra izany nefa dia tena mpandresy tanteraka isika amin'ny alalan'ilay efa tia ansika halleluja mamy be ny tenin'Andriamanitra amin'izany rehetra izany nefa dia tena mpandresy tanteraka isika tena tsindrina be mihitsy ho mpandresy tanteraka isika amin'ny alalan'izy anefa amin'ny alalan'i Jesosy zay ilay nitenenina teo hoe Davida tsy afaka nandresy fahatany raha tsy taony herin'Andriamanitra niaraka taminy tsika sianao koa tsy afaka ny andresy raha tsy misy an'ilay Jesosy ao anatsika na inona ady lalovantsika eto ambonin'ny tany tsy afaka ny andresitsika ry havana ary ho reraka foana efa voazava ary efa mazava fa
lay tiatsika no efa nampandresetsika dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Izy moa zany mazava ny tiatsika talohantsika. Ankehitriny tsika tena koa tia azy ary tena tsy haiko aloha ianao za dia mitory fitiavana an' Jesosy foana isan'andro sahala mitory fitiavana amin'ny olontiana reny. Tena tiatsika koa Jesosy tsika tia an' Jesosy moa izy koa tiatsika. Dia tamin'ny an'alina no nahazoantsika fandresena. Jereo nge fandresena no batain' Jesosy tamin'ny hoe ny fitiavana atsika tsisy sy natao an' Jesosy nge teto ambonin'ny tany. Ary jereo fa hatrany anatin'ny hoe tany amin'ny farihy amin'ny rehetrafitany, tany amin'ny losifera tany fanalahidina laina tany am-pelantanan'ny losifera mba hampandresetsika, mba hananasika ny herin'ny fandresena, mba hananasika ny herin'ny famonjena ry havana. Zany efa nidiran' Jesosy teo amin'ny hazo fijalian Jesosy nijaly noho ny amin'ny fitiavana atsika sanao mba hananasika fandresena. Niady Jesosy mba hanana atsika fandresena, nampahantrana izy mba hampanankarena atsika, nampahoriana izy mba hasambatra atsika, novonoina izy mba havelona atsika. Zany ry havana ny plasy ndraisin' Jesosy. Natao an' Jesosy daholo ty rehetrarehetra ty. Nampahantrana tokoa izy mba hanana atsika harena ny fiadanana. Tao am' Jesosy avokoa ny zavatra rehetra ny napetraka mba hiaina atsika sanao ankalalana. Zao ny fandresena maimaim-poana, mety hoe maimaim-poana nomena atsika fa hatretintsika aloha miady. Aza mipetraka fotsiny satria za efa neja Jesosy fandresena dia za tsy mila miady tsony ianao. Devoly angamba manambitamby ianao. Devoly amintsika anie tsy somary maro-pihavanana amin'ny devoly. Sika isanao zany mila miady. Efa noenjan'i Jesosy fandresena fa sika indraindray no manokatra varavarana dia lasa resy dia ratsy mitsangana zany ianao anatin'ny fandresenao dia eo ianao. Noho izany mila miady sika ry havana. Betsaka ny fandresena tokony hoe ho bataitsika zao fa indraindray sika ny nofotsika tsy manaiky atsika hiady, tsy manaiky atsika hijoro. Araka ny tenena teo nijoro i Estera. Ohatrany hoe mitavandra, ohatrany hoe miandro, ohatrany hoe efa vita iny e. Jesosy tokoa dia efa nahavita ny ady. Fa mbola tsy vita satria hatreto izy mbola mampiasa olona maro. Hatreto izy mbola miara-miasa amintsika isanao hatramin'izao. Izy zao mampiangona antsika eto zao. Rehefa tena tonga ny tokoa tonga any an-danitra isika izay vao azo antoka ny fandresena. Hoe tena io fa tanteraka amintsika marina fandresena araka ny efa voalaza teo. Tena tiatsika ilay Jesosy tsika izay no antony. Ny aretany ny fahoriana, ny aretany ny fijaliana, ny fitiavana azy sy ny fitiavana anao zany ry havana. Mijoroantsika, andao hijoro, andao hiady. Ety an-taninady ozy izy ateo ny misy atsika sianao amin'izao fotoana izao. Ety an-taninady zany feno olona mitondra fitaovam-piadiana daholo ilay olona miara-miady ety ambonin'ny tany. Eto koa Satana, eto koa tsika sianao. Izy koa mba miady, te hitondra namana izy tsinona. Dia tsy manaiky mihitsy. Dia tsika sianao koa efa nomena ny heriny ny faherezana, efa ny heriny ny fandresena efa aty amintsika sianao. Andao aloha ampiasaina fotsiny fitaovam-piadiana. Oento, aza aprimo ambaniny izay apripriminao anazy ihany ke fitaovam-piadianao fa tonga amin'ny fahavalo hanafika anao. Fandana ampiasao oento ny sabatra roa lena. Inona ny tenin'Andriamanitra? Finoana, fijoroana, fitsangana, zany rehetrarehetra zany fitaovana daholo zany, fitsanganana daholo zany. Ianao zany aza miandry, pasteranay fa mivavaka ao anay, mamanay sy dadanay efa mitondra-bavaka anay, eo ianao. Fa mila mijoro, mila mitsangana tsika rehetra ry havana. Ohatrany miverimberina le izy fa satria misy olona tsy mitsangana ao, misy olona mitavandra olona ao, misy olona miandry fotsiny ao. Fa mila miady. Amin'ny fotoanantsika dia tsy mila miady tsony fa fanejan'i Jesosy ny fandresena. Fa amin'ny fotoanantsika ny Jesosy nao mitsangana ianao fa misy apany avy any aminao ny voan'ny fandresena. Izao tontolo izao tena manao izay fomba rehetra. Ny onja ety amin'ity izao tontolo izao ty tena mihamafy tosika mihitsy, tena misintona ny olona rehetrarehetra. Fa ny herin'Andriamanitra koa isika ny misintona antsika, mampanantena antsika, manafatra toy izao mba hahatonga anao hatadidy toy ny hoe lakolosy fanerana. Aza mandramandry andriranantso izy le fiteny. Ty izao tontolo izao ty feno ady, feno faharatsiana, inona ny mahavarimbariana anao eto?
andao hitsangana andao hijoro rehefa mitsangantsika dia tsy maintsy mandresy ozy ny teny teo hoe tsy maintsy mpandresy tanteraka isika fa tsy amin'ny herintsika na mitanjakontsika nefa le izy fa nohony amin'ny analan'ilay tiantsika dia i Jesosy Kristy tena tiantsika miady ange Jesosy ry havana izany zao voaboasana eto aminao eto ozy ianao fa reko izay efa fantatro izay fa ianao raha mbola ohatra ny omaly ihany ny androany satria tsisy raha niraisinao tao anatin'le izy fa andao mbola averina aminao izany andao hijoro sika andao hiady fa zareo mimpandresy rehetrarehetra tato anaty baiboly sika izao rehefa tanteraka ny fotoanan'i Jesosy dia ahita an'ireo olona voalaza rehetra atao anaty baiboly nandresy rehetra reo sika fa rehefa atao hoe zanak'Andriamanitra ry havana tsy maintsy miady tsy maintsy mijoro fa tsy hoe satria zao no tsisy zavatra maimaimpona amin'izao fotoana izao zany tsisy tsony gratuit fa mila anao participer ao anatin'le izy mila anao miditra ao anatin'le izy zay vao hitanao fandresena ry havana izy fantatrao loatra ny zavatra misy eto ambonin'ny tany efa mipoitra avokoa ny fahamarina ny baiboly efa hitantsika ny ady seroa efa hitantsika ny olana isan-tokantrano efa hitantsika ny mpianakavy ara tsy mifankaty ny mpirahavavy tsy mifankaty ny mpianada ny ray aman-dreny sy ny zanaka tsy misy raha mandeha amin'ny lohany intsony ny fiainan'olombelona amin'izao fotoana izao miady avokoa ny olombelona ny fiangonana moa tsy lazaina intsony ny mpino samy mpino fanala baraka mifanenjika mifanarasa nefa tsy ho aiza fa ao amin'i Jesosy ihany izany zavatra misy iainantsika sao ve mbola fotoana tokony hatoriana ry havana mitsangana aoka ho tomba andasika rehetrarehetra amin'izao fiainana izao fa inona ny atoritoriana inona ny mahakamokamonao inona ny tavandrana olona aoka hanana ny heriny faherezina aoka ho tomba andavo koa hitsangana hijoro ho vehivavy mahery ho lehilahy mahery tononoko izany anjaka eo aminao ho an'ny velona ny misy ny fanantenana raha zao nazo sika tombo ny fiainantsika androany hahazo an'izany anie ianao tononoko mba tena amenao ny fiainanao marina izany ho hanana ny finoana lehibe anao dia hanana fanantenana lehibe anao dia hanana heriny izany hoe tomba anda zany tokoa ianao hoentinao eo amin'ny fiainanao amin'izay ady atrehanao aoka ho tomba anda ianareo mahereza amin'izao fiainana izao ry havako anano ny herin'ny faherezana anano ny herin'ny fandresena anano ny zavatra rehetra atao amin'i Jesosy miambena mandrakariva aza mety varimbariana amin'ny zava-pona sy ampandroso ny fiainam-pananao sy ny zavatra tsisy ilainy tsisy idirany fananao koa miambena tomoera tsara atao amin'ny finoanan'Andriamanitra tomoera tsara atao amin'ny sitrapon'Andriamanitra aza mety avilivilin'olona ny fisainana zavatra rehetra ety ambonin'ny tany izay fantatra fa mandaly sy misera fa andao tsy ho variana amin'ireny tsika ry havako andao alaina any amin'i Jesosy ny herin'ny faherezana andao hijoro avokoa tena ho tomba anda tena sahiady efa samy mitsofoka eo anatin'ny pistry ny fiadiana daholo eo ity ohatra ny ity toeram-piadiana dia samy mitsofoka daholo tsisy matao anosika ny hafa ve zay ireny mpanao baolina to dia mitsofoka eo daholo fa ngamy misy an'izany hoe ianona ihany no miady eo fa rehefa jerika indray dia mitsofoka koa ny ray fa tsy miandry reraka fa samy mifanoatoana eo daholo samy kristiana miray saina mifankaty mifampahery mifanangana mifanitona ndao resena satany ety amin'ny toeram-piadiana ety ohatrany hoe mbola averina mpanao baolina ohatrany hoe ity zany baolina dia ahoditsika eto foana pasipasitsika tao tsy mahazo baolina misy satany atao tsy mahazo an'iny baolina iny misy izy tsy maintsy mandresy foana tsika pasipasitsika eo fotsiny fa nay masina mipasy etso mifampiampita ny herin'Andriamanitra tsy hitany devoly mihitsy izay fanina izy ao farany lavo izy ohatrany i Goliata be lavo ianao tsy maintsy andavo an'izao tontolo izao ity raha tiaka mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra fiazakazana ny toerana misy azy ianao amin'izao fotoana izao ty misy ohatra kely aza efa nisy fotoana izy ity ny zaraiko tato amin'ny
groupe angamba tsy diso na efa nisy fizarana tao koa amin'ny page raha tsy diso fa afaka jereny zay. Ny fotoana ny zara naka ohatra ny lapin nisy bitro sy ny rasokatra dia ireo eny an-tany-piazakazana ny misy azy. Samy manao zay fomba hiazakazany ny olona ety ambony tany, samy maka ny fomba azahoany ainy rehefa le miazakazaka andeha hiady eo amin'ny toeram-piadiana, samy mitondra fitaovam-piadiana, samy mampiasa ny tovy eny amin'ny vatany. Inona zao ny zavatra hitantsika amin'ny rasokatra sy rabitro, samy manana tongotro ireo, samy manana maso ireo, dia samy afaka mandeha ireo, samy afaka mamindry ireo, fa ny fantatra tsy maintsy misy ray amin'izy roa tsy maintsy mandresy ary tsy maintsy tonga ery amin'ny arrivé amin'ny farany. Dia ohatra izany mihitsy ny sary mivoaka amintsika sy ianao kristiana amin'izao fotoana izao. Eto misy hoe 10 adala dia 10 endry, fa ny 10 endry tsy maintsy miakatra, fa ny 10 adala tsy maintsy mijanona. Ohatr'izay koa rasokatra sy rabitro, miazakazaka izy roa, miady izany fanao krosy eny. Fa ny sokatra fantatritsika izy tsy malala fandeha sokatra fa mandeha miadana kely izy, tena le mandeha moramora, fa izy mandeha mora iny misy hery angoniny ao anatiny ao ka na 4 kilomètre zany lalana alehany, fa io mandeha fa tsy mety reraka izy zany, fa manango kely izy dia mandeha tsy akijerijery, tsy akieno feo maro be, lamosiny efa matevina be, tsy rena fa mitotona fotsiny zay teny rehetrarehetra fanarasiana sy fanenjena, fa mandeha ihany rasokatra. Anivoako ny resaka rehetra, anivoako ny fanenjena, anivoako ianao ry satana. Ny bitro sakilany matoko tena le mitsitika foana dia izy dia paseko iny zereko ngety fa andehany dia mitsitika amintsika dia mora reraka satria misaotisaoty be, tonga ery aloha dia efa dia passé indray rasokatra, dia nga rasokatra tahitra mihitsy mandeha ihany izy. Fa rabitro dia makaina indray izy rehefa le reraka iny izy hoe aiza tsy tratrako iny lolo za akaina kely mitsilailay kely rabitro. Rasokatra tsy misy mitan, tsy misy fijanonana fa nandeha foana rasokatra. Ery le azafady kely le piste ny arrivé, ery aloha ery ny plaque ny arrivé zany. Dia zere rabitro zany mbola mananteny hoe mbola dépasseko foana iny, zere mbola tratrako iny satria matoko tena. Betsaka amintsika kristiana no matoko tena, miseho manana ny herin'Andriamanitra, miseho efa masina, miseho hoe za zao, fa ianao misy no reraka ary ianao no taraiky rehefa tsy mihetsika ary tsy mandeha moramora amin'ny tokony halehanao ianao. Raha vao miteny an'ilay hoe mahatoky tena dia verina kely any amin'ny Samson fa rehefa miresaka dia miresaka kely any Samson foana, satria Samson dia ohatran'izany. Samson mahatoky tena be fa nanana ny herin'Andriamanitra tao anatiny. Enfin nefa amin'ny farany nefa maty niaraka amin'ny fahavalo izy. Amin'ny farany izy vao nahay niantsoantso an'Andriamanitra tamin'ny fotoana izy rehetrarehetra teo iny amin'ny fitapitany vehivavy sy ny sisa, tsy nahay mba connectena hoe mba nanana relation misimisy tamin'Andriamanitra fa dia hoentiny eny foana dia za matanjaka, za mibokona, za zao dia mahavita, mahatoky tena. Betsaka amintsika kristiana eny mahatoky tena ohatran'ny fiainan'ny Samsoniny. Amin'ny farany zay vao mahay miantso an'Andriamanitra, amin'ny farany zay vao mila edy avy amin'Andriamanitra, zay vao mahay mivavaka sady tsy maintsy ho faty miaraka amin'ny fahavalony. Asa miandrany amin'ny farany ihany izao ny kristiana reto mandany fotoana fotsiny mivavaka isanandro fahatana manao alim-bavaka zay toy izao ohatra izao mety ihany amin'ny fiainana eo ianao raisina, aza dia mahatoky tena loatra amin'izao fiainana izao. Tsy vitany hoe mino dia izay dia ampy izay, fa misy asa ataonao anatin'ilay finoana zay. Tsy vita an'izany mihitsy ny fanompoana ry havana na koa tsy vita an'izany hoe mino fa tsy maintsy voavonjy ary tsy maintsy hiditra ny lanitra zay foana manko na ny mpangalatra raha dia miteny za ho any an-danitra, fa ny fiainana nefa tsy mitondra anazy ho any an-danitra akory, fa ao am-pony fotsiny le izy. Za efa mijoro, za efa narain'i Jesosy ho tompo mpamonjy, za efa vita batisa, hitantsika be da be ilay fatoky tena. Fa taraiky eo ianao raha tsy misy asa ampiarahanao amin'izay efa ao anatinao. Ndao tsika ry havana hitsangana. Jerenge rehefa lasa tokoa rabitro rasokatra dia iza ny tonga aloha? Rasokatra le tsy nisy fijanonana misy hatramin'ny nanomboan'ny départ ny zisika any amin'ny farany tsofoka moramora izy tao amin'ilay plaque na arrivé. Fa rabitro taraiky atery nanovokovoka amin'izay ny sokatra efa niditra moramora.
any farany vetsika voanitony position dimy adala angataka rehefa reo pindreo ro mpivavaka reo rehefa angatana manome fa inany mampivavaka anjareo re tsy angatana sy aratsindrony andreo reo vao tsy manome rehefa angatakatsika fa inona tsony angatana ho eo hividy aiza intsony ianao androany manao laklosy fanerana ny tenyandriamanitra aza matoky tena mitsangana mijoroa andao hiady andao hijoro ekena efa ny tena ny tompo mandresitsika amin'ny analan'ilay tiatsika dia jesosy zany fa zay fitiavana zay tsy mitsiditsidina fotsy fa misy asa miaraka amin'ilay olo tianao ianao vo mamoaka amin'ny fandreseny misy fiaraha-miasa amin'ilay olo tiana zay ny fahombiazana voalohany dia ny fifankatiavana amin'ny olo tianao sy ny fiarahanao miasa amin'ilay olo tianao dia hita fa mpandresy ianao fa rehefa tsisy asa ataonao fa dia ilay olo tianao foana ny anao ezaka eo tsisy fitiavana maritra amin'izany jereo fotsiny ny fiainantsika samin'ny olombelona avy aloha nge ramose ihany mandeha karama dia anao vehivavy mipetraha eo foana dia zareo tsara ohatra noana zany robinet iray fotsiny miasa ohatra anao fa rehefa robinet iray dia malaky tapitra ny rano ao dia tsisy vola miditra ao dia reraka dia samy mifampiexcité dia mifanafotohana amin'izay tsy zavatra vanina fa rehefa olona roa miara-miasa miray saina mifankaty miteraka fombiazana tsara zany rehefa niteny jesosy amin'ny analany azahotsika fandreseny fa mbola misy asa ataotsika ao fa za mitavandra fotsiny ianao aza miakin-dorery amin'izany ianao aza mahatoky tena fotsiny amin'izany ianao fa andao hiara-iasa amin'le tiatsikitsika zay le tena fitiavana ry havana fitiavana mandrakizay ny itiavako anareo mandresy mihoatra ny mpandresy ianareo fa tononony zany fa misy asa ao anatin'izany tsy ho hitanao zany hoe hihoatra depassenao le fandresena efa nahitan' jesosy tsy maintsy misy asa zany ataotsika ao anatin'le izy ka raha ozy sika isanao hoe ka efa vitan' jesosy any le izy kina tsony anaovako ezaka eo dia amin'ny farany eo zany dia ny fiainany dimedala no plasy satria zay efa nikatsona varavarana voay zay mbola andeha hividy solika zay vo ohatra n'izao efa omena isan'andro ny solika amin'ny analan'ny vava mpanompon'andriamanitra rehetra mitondra hafatra efa atao daholo ty rehetrarehetra tsisy raha tsy ataon'i jesosy amintsika ny mba hahatonga atsika tafahorona tsara ho tafatoetra tsara ho voatahiry tsara ato aminy fa inona moa ny ataontsika kristianina miaino dia maniratsira dia tsy mino dia voadoladola ny rivotra ny fiainam-panahanao dia ny fampianarana maro lafy ety ambony ty tany ty maminodikodina ny sainao tsy mety miorina tsara ao amin'i jesosy na ny finoanao na ny fanantenanao dia rehefa tonga ny cyclone dia rava rehefa tonga ny rivodoza dia lasy satria tsy miorina tsara asio asa le fitiavana jesosy tena tia ary zay fitiavana zay mahatonga anazy miasa mampiasa olona mitory-teny aminao mampiasa olona rehetrarehetra zay azony ampiasaina rehetra ka manaiky atao fitaovana ohatran'izao ataoko aminao zao mampiasa olona izy fitiavana any izao afaka tsy mampiasa olona izy satria efa vitany fa mbola mampiasa olona izy da anao miasa izy zany hatramin'izao dia ianao koa zany mila miasa zay anao fa mipata fandresena za zany tsy le fanantenana be mandresy anao ka na matory azy ianao dia meko malalaka maimaimpony zany eo ianao aza raisina mitendrony ny tenin'andriamanitra iny matory fotsiny eo ianao fa lamosinao ny marary fa tsisy nina mipoitra eo rehefa tsy miasa miaraka amin'ny ary ny teny ara dia voalaza koa ny baiboly zay tsy miasa aoka izy tsy hina zay tsy manompo aoka izy tsy ho tahina ary zay tsy miara-miasa amin'i jesosy aoka izy tsy ho vonjena mazava aoka izy zay hita fandresena rehefa tsy miara-miady amin'ny kristy miaraka amin'ny kristy ianao no miady mijoro ety amin'ity tany ity dao hitsangantsika fitiavana mandrakizay ny itiavako anao zany no ampareta ny famindra-poko aminao mba hidiranao ao anatin'ny fandresena mba hibatanao n'ilay fandresena mezinezina ary zao tiany tena tsara indrindra dia zao tsy maintsy ho resy ty zao tontolo zao ty ary tsy maintsy hialetsika fandresena mezinezina ho tanteraka dia ny ahatongavatsika any amin'ny toerana nomany jesosy ho tsika ao amin'ilay fanjakana mandrakizay miaraka amin'i jesosy antsika vao tena hoe nandresy fa hatreto aloha tsika zany miaraka amin'i jesosy hivoavoan'ilay fandresena miaraka amin'i jesosy foana aza vela izy fotoana tsy aranao amin'i jesosy zany aza vela mihitsy mbola nomenanao ny anio
dana mitady ny sitrapon'Andriamanitra. Andao misy ezaka any amin'ny tena antsika koa ampahany any amin'ny miara-miasa amin'ny olo tiany misy fombiazana be mahafinaritra fampizara fifaliana zany ny ao amin'ny Kristy zany. Fa tsy maimaimpona zany hoe dia matory dia mipetraka dia bataina eo ambony fandriana ny sakafonao. Tsy fitiavana zany. Leo ianao farany raha zany no iarahan'ny olo tianao. Eto foana ve ianao ka marary? Ianao maninona ny eo ambony fandriana foana malala sinona ve? Tsy malala zany. Tsy zany le tao malala. Fa misy asa ry havana. Zareo fa raha tsy ny asa Ester verina kely amin'ny tantaranjareo tsika. Raha tsy ny asa izy sy ny tonton sy ireo jiosy rehetra niara-ny fadanina. Misy asa nataonjareo ange vao nahita fandresena. Ianao ve tsy asa tsy ninina fa dia ozy ianao za fa kristiana fa nandrainy Jesosy ho tompo sompamonjy. Ampy anazy zay. Dia ozy ianao dia azonao antoka ve manana assurance idiranao lanitra ve ianao amin'izay fotsiny. Tsy ampanantenanao zavatra betsaka aminao fa miala tsiny fa tsy hita ny toerana anomanin Jesosy ianao. Fa raha tianao ka hiara-iasa amin'ny Kristy, hiara-iady tsika. I Davida raha nijoro miaraka tamin'ny fitaovana teny an-tanany, miaraka amin'ny hery tao anatiny, zay vao mahalafo fahavalo ianao. Ianao ve andavy fahavalo eto ambonin'ny tany dia ianao ve atory fotsiny? Ianao ve hiainoheno fampianarana fotsiny tsisy asa ataonao, tsisy pratika mihitsy iainanao? No. Miala tsiny, averiko ilay fialan-tsiny. Amin'izao fotoana izao zany tsy misy intsony zany olona mandresy maimaimpona zany, fa miara-miasa amin'ilay nampandresy azy izy. Teny fiarantsika amin'ny Jesosy zany. Teny farany ao amin'ny Korintiana 16:13 ozy ny teny miambena ianareo tomoera tsara amin'ny finoana aoka hitomban-dahy mahereza rahavavy mahereza ranadahy ety an-tanady tsika tsy maintsy mandresy nefa fa zao mila ianao miady, mila ianao mijoro miaraka amin'ny Jesosy mba hiterahany fahombiazana dia olona roa no miara-mifanaiky tafaradalana amin'ny Jesosy amin'izay ianao dia miara-miady eny amin'ny tanady eny amin'ny terrainy ny fiadiana eny. Tsy eny ianao vao hitady fitaovam-piadiana aiza ary ny aminoko an'ity, inona raha ny amelesako an'ity, fa efa ao anatinao. Izy ity Davida tsy ny foromonana izay eny an-tanany atody nampiasainy. Jereo zanak'Israely rehefa niasa i Mosesy nanaiky ho fitaovana dia nandresy ny zanak'Israely. Misy olona foana zany ampiasainao ampandresy antsika sy ianao. Atsika ve le izy? Nampiasaina ange Ester sy Mordekay. Nampiasainy ireo dia nahatonga ny jiosy rehetra mibata fandresena. Nampiasainy Jesosy nahatonga antsika sy ianao kristiana rehetra izay nahalala nandray Jesosy androany ity nefa hoe manana fandresena efa miara-monina aminy. Ary mbola tsy tapitra. Tsy afaka misikisika satria mbola ety anaty ala. Mbola ety amin'ity zao tontolo izao ity. Fa azo antoka nefa raha mitoetra tsara amin'ny finoana, mitoetra tsara amin'ny herin'ny faherezana, ary miaraka amin'ny herin'ny tomban-dahy, herin'ny faherezana, miaraka aminao isan'andro, za mikaranty. Za tena miteny ianao fa iona any an-danitsika sy ianao. Ifaly. Itotirebika tena hoe fifaliana mandraka izay tsy sony alahelo sy ny ankiviana ao anatin'izany. Fa dia ravoravo mandraka hariva satria fifaliana mandraka izay nany amin'ny Kristy. Halleluja. Hanonona tony-bavaka ho anao androany. Manery any atao-poko. Hanonona tony-bavaka ho anao. Raisinao amin'ny amenina fotsiny izay vavaka tononiko eto. Halleluja. Ray masina tsara indrindra. Misaotra anao satria afaka mitondra ny hafatrao. Ho analo le teny Jesosy satria raha tsy manana ho izara ho an'iza eo moa fa ny analo raisiko izay vao mizara ho any hafa toy izao nataonao fitaovana androany. Tondra ny teny herin'ny faherezana ao aminay tsirairay avy satria ety tanady izay rehetra ireto. Androany mahatsiaro ambavaka an'izay manana sofina miaina amin'izao fotoana izao. Homenao an'ilay herin'ny faherezana Jesosy. Homenao ilay herin'ny finoana, homenao ilay herin'ny tomban-dahiny tsirairay avy ijoro ety an-tanady. Izay tsy ho taitra amin'ny bomba mipoka, izay tsy ho taitra amin'ny korotana maro samihafa, fa izay ijoro amin'ny sitraponao, miaraka amin'ny herin'ny faherezana. Sala nijoroan'i Davida, sala nijoroan'ireo lehilahy niadina nivoaka fandresena tao anaty Baiboly rehetra ireo. Ijoro amin'ny finoana izay. Ijoro amin'ny fahatanterahany teninao izay. Ijoro amin'ny fankatoavana ny teninao izay.
ray masina tsara indrindra niza manam-pofinaina mitovy amiko mangataka ao raha mety ianao ary tsay amin'ny tsirairay avy ny hery ny finoana ny hery ny faherezana ijoroana sy andehanana amin'izao fiainana izao fanahy masina zay manaiky hiara-onina aminao oka tsy apetrapetraka ao irery tsy avelanao irery fa hiaraka hiady ary meo ho an'ny tsirairay avy ny fitaovam-piadiana hoentiny ety amin'ity tanàty ity mba handresena marina fa efa mpandresy izahay fa mbola mihoatra noho ny mpandresy ozy ny teninao ka indreto izahay vonona ety amin'ity tontolo izao ity izay napetraka ao hiara-hiady sika Jesosy ary tsy maintsy mpandresy sika Jesosy ianao mametraka anay eto mba hijoroanay solon-tenanao ety ambassadeur lanitra izay eto ambonin'ny tany manao ny asanay izay Jesosy wow tsy maintsy mpandresy izay rehetra misaotra anao manampy anay ary misaotra amin'ny fanahy masina tsy mipetrapetraka fa manampy amin'ny tsirairay avy izay vonina ny ady marina ny fantatray zavatra ray loha tsy maintsy tonga any amin'ny toerana no manao any an-danitra izay ary tsy maintsy mandresy tafiditra ao anatin'ilay dimy endry izay tsirairay avy isan'andro menao an'ilay solika fitaiza ao anatin'ny aprehatra hatrany finoana ny fanantenana atsangana ny tsirairay avy raha eo misaotra makasitraka ary manantenanao izahay manantenanao izay anampy anay hatramin'ny farany ianao Jesosy misaotra tata malala mihoatra no mpandresy izay amin'ny analan'ilay tena tianay dia tsy iza fa ianao Jesosy Kristy ianao irery ihany no ny tena tianay ary ianao nampandresy anay misaotra Jesosy ny fitiavanao misaotra ny fitiavanao halleloja sandratra avy ny anaranao homena ivonahitra ny anaranao ilay tompony tompo ilay mpanjaka ny mpanjaka ilay tompony fehan'izao rehetra izao ary tompony mandidy sy manapaka ao an-danitra rehetra ao sy ety amin'ity tany ity ianao ilay ampandresy anay ianao ilay tsenanay ny amin'ny raha ao an-lanitra tsy ho ela ary andrenesanay n'ilay feo midira amin'ny fifaliany tomponao izany nefa orenesiny sofinay kelikely misaotra tata malala halleloja makasitraka anao amin'izany teninao rehetra izany velombelona indray ny finoana sy ny fanantenana ao anatiny amin'izao fotoana izao ary tsy azo finoana izany tsy azo lemana afo izany tsy azo dorana izany tsy azo sombaina izany fa mainka miredareda ao anaty ao nampanantena indray Jesosy any mihery vaovao indray Jesosy hitsanganana tena mpandresy izay mihoatra no mpandresy eto amin'ity zao tontolo izao ty tsy ambava fotsiny fa misy asa miaraka amin'izany halleloja makasitraka ray masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovako sy metraka izany vavaka izany ary ny sarana ny afatra ao teto amen amen halleloja ho an'i Jesosy ho voninahitra ho asika zanak'Andriamanitra no mena ny herin'ny faherezana androany ny fiadanana zay eneny hiaraka aminao zay eneny anjaka ao anatinao ilay malala an' Jesosy ilay seria an' Jesosy tsika sy ianao ilay ho tanteraka marina amintsika ny fandresena satria nanaiky ara-dalana amin'ny Kristy isika ekeo izy ho tompo sy mpamonjy fiainana manokana raha tsy mbola nandray azy ianao tsy mbola tara ny anio ny ora nananao andrenesana zao feo zao dia ahafahanao manolo tena mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy dia hitanao fa mitsofoka tsy kelikely ao anatin'ny sitrapony ianao ary fa tena hihoatra mpandresy ianao amen da tsika efanao fotoana any an-danitra any rendez-vous-tsika rehetra mahereza indrindra raha tsy mbola miverenena amin'ny rao an-lanitra Jesosy dia mbola tonga indray izahay indrindraindrindra zahay ato anatin'ny mpikambana miomanao any an-danitra tonga mifampizara ny tenin'Andriamanitra rehetra amintsika mba ho fanaitairana sy lakilosy fanairana antsika dia tonga foan'izay rehefa maniraka ny tompo mahereza indrindra tsika tsirairay avy ary ho tahina ny ambim-piainantsika rehetra rehefa fantatra fa tahina mihoatra ianao amen dia mandeha anara araka ny hery sy ny fakatoavanao teto tamin'ny teny androany maika sitraka tahin' Jesosy daholo
izy tsara marigny Sakara Kore Marizana